Mahaiza mapetrano an'Andriamanitra. Tompo, aza lalovana fotsin'ilay ny mpanampinao. Ilay evy miafina sy nambara taloha hatramin'ny taranaka maro mifandimby dia naseho ankehitriny tamin'ny olona masina. Nandray azy tao an-trano ny Marta, fa i Maria kosa no nifidy ny anjara soa indrindra. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Momba antsika mianakavy eny ny Tompo, ho tanteraka tokoa anay izany. Dia faly mandrakariva ary mitsidika ny tokantranontsika mianakavy amin'ity Alahady 17 ny volana Jolay 2024 ity, Alahady 9 taona D. Ity Alahady ihany koa no ankalazana eo anivon'ny fiangonana ny andron'ireo zokiolona, ireo ray aman-dreny araka ny nandrindrany ny fiangonana azy dia miarahaba andreo ray aman-dreny, ireo zoky ray aman-dreny amin'izao fankalazana ny fetin'izy ireo izao. Ny lohahevitra ary arosin'ny fiangonana amintsika mianakavy amin'ity Alahady ity dia hoe mahaiza mapetrano an'Andriamanitra. Ny voalazan'ny vakiteny 3 ary no manampy antsika mandrakariva andalina ny finoana sy aina izay voalazan'ny fampianaran'ny fiangonana amin'ny lohahevitra io. Vakiteny voalohany ary amin'ny Jenesy 20:1 ka hatramin'ny 10 tapany voalohany milaza hoe Tompo, aza lalovana fotsiny lahy ny mpanomponao. Maneho indrindra izay voalaza ny lohahevitra arosin'ny fiangonana amin'ity Alahady ity ny fihetsika nasehon'ny Abrahama sy Sara vadiny, nandray an'Andriamanitra tonga teo amin'ny loha samy mambra niaraka tamin'ireo lehilahy 3 izay ambaran'ity bokin'ny Jenesy ity ihany. Tsy vitany hoe napetrano fotsiny izy mivady, fa mbola ny sahirana nandroso sakafo ho an'ireto vahiny tonga teo aminy ihany koa. Fa ho setriny izay fitiavana nasehon'izy ireo zay dia nomen'Andriamanitra valy na afa-po dia nanomezany azy ireo zanaka izay nampahory azy mivady satria tsy mba nananany. Ny soa atao tokoa levenam-bola hoy ny faindren-drazana. Ny vakiteny faharoa ao amin'ny taratasy masin-dapolo an'ny Kolesianina 1 4:20 ka hatramin'ny 20 milaza hoe ilay evy miafina tsy nambara taloha hatramin'ny taranaka maro ny fandimby dia naseho ankehitriny tamin'ny olona masina. Noraisin'ny masin-dapoly ho toy ny fandraisana an' Jesosy Kristy ao anatiny ny fijaliana izay niaretany. Mifaly amin'ny fieretako fijaliana ho anareo aho izy, fa mame ao amin'ny nofoko izay tsy ampy amin'ny fahorian'i Kristy ho an'ny tenany dia ny Eglizy. Nampianariny sy nampitainy tamin'ireo kristianina ireo io fampianarana io mba haizan'izy ireo miombina amin'ny fijalian'i Jesosy Kristy mba hatongavany ao amin'ny fahalavrariana, satria tokoa raha tsy miaritra ny fahoriantsika dia tsy hiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, satria ny fiaretana ny fijaliana sy ny fahoriana dia famolavolana ny toe-po sy toe-panahy ho araka an'Andriamanitra tokoa. Dia i Jesosy ary ilay tonga ho famonjena an'izao tontolo izao no manambara amintsika eo amin'ny Lioka 10:7-30 ka hatramin'ny 2:20 toe-panahy sy ny toe-po irian'Andriamanitra mba hananantsika. Kelazany masin-dà Lioka hoe nandray azy tao an-trano ny Marta, fa i Maria kosa no nifidy ny anjara soa indrindra. Mahaiza mapetrano an'Andriamanitra. Io ny lohahevitra arosin'ny fiangonana amintsika amin'ity Alahady ity, sady manampy antsika ihany koa handalina ny finoana manoloana ny fandraisantsika ny hafa izay tonga eo anivontsika. Dia tsaroneto ity tantara iray maneho ilay lehilahy mpanan-karena nangataka an'Andriamanitra mba hiatrano ao aminy. Niken'Andriamanitra tokoa ny fangatahana nataony, dia nataony fotoana fa ny faran'ny herinandro no tonga ao amin'ny Andriamanitra. Rehefa akaiky ny fotoana dia nataondra lehilahy avokoa ny fiomanana rehetra, fifidianana ireo sakafo lafo vidy, fandiovana ny trano, ny fanaka rehetra, fandaminana isan-karazany sy ny sisa, fa hoe handray an'Andriamanitra. Tonga ary tokoa ary ny fotoana ny fanomezana,
efa vonona ny tompotrano. Tamin'izay a nisy nandondona tao ambaravarana. Zay angamba Andriamanitra hoy izy anakapo ary dia mailaka namono trano. Rehefa tonga teo a inona no nitranga? La antitra amin'saringy boridamba sady mahi de mahi, efa tsy nisakafo nandritra ny fotoana maro no hitany. Avy hatrany a dia noroahany fa tsy mbola afaka handray azy izy fa misy vahiny manakaja ho tonga ka sao mandoto ny trano ty vahiny manitra. Afaka fotoana fohy nisy nandondona indray mivaravarana. Kanjo rehefa nivoana dia vavy antitra feno fery ny tenany manontolo. Nangataka na dia rano sotroina ihany aza fa mainy etaeta no indro nanoloana azy. Fa tony teo aloha ihany nataony nandroaka ity vehivavy manitra hiala ny tranony sao tratra n'ilay vahiny manakaja ka hanimba ny fampiatranoana. Fotoana vitsy taorian'izay a mbola nisy nandondona indray. Nivaravarana karavanta ny voanivoana zazalahy kely zara ranotafy. Efa hanany atsika sy ny anohanana no hitany. Avy hatrany dia mibatainy ary navoaka ny tany ivelany ny vavahady. Taorian'izay ny andro ny tompotrano lasa ny fotoana ary efa nanomboka ao hariva ny andro kanjo sy nisy tonga intsony. Ny ampitso vao mangiran-dratra lasa izy nakany amin'ny toerana niaonany tamin'Andriamanitra ka raha vaovanta ny tafahoana taminy dia nisafoka ny atezerana ny laza fa vizana sy lamy vola tamin'ny fikarakarana ireo sakafo lafo vidy ny andrasana ny fiaonana. Kanjo ianao sy tonga hoy izy. Tamin'izay Andriamanitra nilaza taminy, intelo any tonga nandondona teo ambaravarana fa nahilikilika ao satria tsy mendrika ny tokantranonao ao hoy izy. Fampianarana ao antsika ary ity niseho teo amin'ny Marta sy Maria sy ity tantara nambara tamintsika mianakavy eny tompo araka ny fanambarany Jesosy ihany hoe izay ataonareo amin'ireny madinika ireny izany anaovanareo azy. Ny fahaizana mampiatrano an'Andriamanitra dia tsy inona fa ny fahaizantsika mandray ampitiavana sy akafaliana sy mikarakara ireny madinika tsy misy pia sy ahiliky ny fiarahamonina izao tontolo izao ireny. Ireo no endrik'Andriamanitra eo anivontsika. Ka toy ny nataon'ilay Samaritanina tsara fanahy, mikarakara ilay azon'ny Jolay teny an-dalana raha ho an'ny Jeriko, nanao izay fomba rehetra naneho zany tamin'ny mpitiavany. Nanaiky hietry teny mba hamonjy ty manitra sy mijaly ary nanafaka azy tamin'ny fijaliana sy ny fangirifirina ary nandoa izay lany rehetra tamin'ny fikarakarana ity azon'ny Jolay. Io no tian'Andriamanitra, tiany Jesosy ampitaina amintsika fa ny fandraisantsika an'Andriamanitra dia tsy hoe ny andrasantsika le andro farany any amin'ny fiainana mandrakizay fa ny andavanandrontsika. Io no andraisantsika an'Andriamanitra isan'andro ka ny fanatanterantsika izany ampitiavana dia efa manomana sady ilay fahasambarana mandrakizay ho manin'Andriamanitra ho an'izay mampiatrano azy. Amen. Mombantsika mianakavy eny tompo ho tanteraka tokoa ane izany dia hitsodrano sy hitsimbina antsika ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanamasina. Amen. Hitantana ny fiainantsika ny Kristy, hisaorana ane Andriamanitra dia samy io ten'Andriamanitra ary.